Fifaliana ho an'ny fikambanan'ny mpiara-mamaky ny baiboly eto Madagasikara riafana ny manolotra anareo izao fandarana izao. Fandarana zay antenainay fa hitondra fitahiana ho an'izay rehetra tenina vonina ny hanaraka azy, satria izao fandarana izao dia fandarana mitondra ny lohateny hoe mitombo amin'ny fahalalana any Kristy. Inona moa no antony fidianana izany? Ny afatra napetraka Petera ao amin'ny epistily nosoratany Petera 2:7-7 no ahitantsika ny teny hoe mitomboa amin'ny fahalalana tsara any Kristy Jesosy tompontsika. Ary izay indrindra no antony ny fidiananay izao fandarana izao hoe mitombo amin'ny fahalalana any Kristy Jesosy. Ary noho izany dia kivavaka isika alohan'ny anomboantsika izany fandarana izany. Misaotra anao zay ry Kristy tompo malalanay io, ny famondramponao sy ny fitiavanao, fa na dia tsy hitany masonay aza ianao, dia fantatr'izay ny mombanao. Teraka tany am-pihinanam-bilona ianao, maty teo ambony hazo fijaliana ianao, nitsangana tamin'ny maty ianao, ary nanome anay ny fanahy masina mba hitara-dalana anay eo amin'ny marina rehetra, ahatonga anay ho vavolombelona mahatoky arak'izay fananendrenao ny kristianina ho vavolombelonao ety an-tany. Efa tsy izay ihany mombanao Jesosy tomponay io, fa maro ny tokony ho fantatrainy aminao, ary dia isaoranay anao indrindra ny fanananay ny baiboly, izay ahazoanay mamantatra anao bebe kokoa. Koa raha andinika ny teninao zahay, dia mangataka aminao ny fananao masina ny no anazava izany aminay. Amin'ny anarany Jesosy tompo no anaovanay izany vavaka izany, ry ray zanaka fanahy masinao. Amen. Dia mandroso amin'ny fiarahana mandinika ary sika riavana ny amin'ny fahalalana an' Jesosy Kristy. Betsaka ny olona no mihevitra ho mahalala an' Jesosy, na Jesosy, na Yezo, na Zezo zany moa nanona ny tsirairay avy azy. Dika teny ihany mo reny, dika teny avy amin'ny teny grika, na avy amin'ny teny frantsay, na avy amin'ny teny anglisy, izao ny hoe Jesosy avy amin'ny teny hebreo, fa ny anarana zay anona anazy dia anjaran'ny tsirairay avy ny misafidy ny amin'izany. Fa zava-dehibe dia ny hitombona amin'ny fahafantarana azy. Ny antony manko dia satria zao, betsaka ny olona ny tsy mahalala an' Jesosy afa-tsy ny hoe teraka tany am-pihinanam-bilona izy, de maty teny ambony hazo fijaliana izy, de nanasitrana ny marary izy, de mbola hiverina ono izy. Zay ihany no ahafantarany azy. Ka nefa ny soratra masina dia mampirisika atsika hitombo amin'ny fahalalana an' Jesosy. Ny antony ihany koa dia satria zao, ianao zao raha mahita olona anankiray amin'ny televizion ianao, na mihenon'olona anankiray mikabary ianao, dia mety ho hitanao izy, fa ny sombotsombony momba azy ihany ny fantatrao. Asa natalehin'ny televizion zay olona io, zay ihany ny fantatrao. Fa ny tsiprimpiainany dia tsy ho fantatrao mihitsy raha tsy misy olona manambara aminao ny momba azy, na ianao mihitsy no mifampiresaka aminy. Anontany azy hoe ahoana marina moa ny aminao ty. Ka ny fitombontsika amin'ny fahalalana an' Jesosy dia tsy zavatra fihetsepo fotsiny, ary zay no somary atahorana kely. Raha ohatra ka fihetsepo fotsiny no na sentiment fotsiny ihany no ahafantarantsika azy, fa tokony ho fantatsika lalindalina koa ny momba azy. Ary ahoana moa no ahafantarantsika lalindalina kokoa ny momba azy? De tsy maintsy hianatra ny momba azy sika. Fa ny antony irintsika hahalalana azy bebe kokoa dia mba iorena ny finoantsika amin'ny filazantsara marina, dia mazava loatra ilay filazantsara ny fahasoavana. Ny filazantsara marina manko de miorina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, nefa zany fahasoavan'Andriamanitra zany dia ao am' Jesosy Kristy koa no misy azy.
ka raha miresaka fahasoavana ivelan Jesosy tsika dia tsy fahasoavan'Andriamanitra zany, fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia ao amin'ny Kristy no misy azy. Ny fahalalana ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy anefa dia tsy ho fantatsika mihitsy raha tsy miaraka mandinika ny soratra masina isika. Tsy hitanao any fivavahana hafa izany fahasoavan'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo izany. Ary ambonin'izany dia misy teny zay Jesosy ihany no ahitantsika ny teny an'izany hoe dinihina ny soratra masina satria ireny no manambara ahy. Ary noho izany raha te hahalala hitombo amin'ny fahalalanan'i Jesosy isika dia tsy maintsy ny baiboly no andiniantsika izany. Ary zany baiboly izany ahoana no azahoantsika milaza fa tenin'Andriamanitra marina io baiboly io? Tsara aloha ny hoe mino fotsiny am'izao hoe za de mino fa tenin'Andriamanitra io hoe tsara anie zany, tsara zany. Kanefa zao ilaina ihany ny mba hahafantaranao hoe izao no antony inoko fa tenin'Andriamanitra io baiboly io. Satria misy karazam-pivavahana maro eto ambonin'ny tany, ary ireny fivavahana maro reny dia samy milaza zay andriamanina izy, samy manana zay boky everiny fa bokin'Andriamanina izy. Ianao anefa amin'ny maha kristianina anao dia tokony hahafantatra ny fototry ny finoanao, nahoana no mino ianao fa ity baiboly ity no tenin'Andriamanitra. Ary satria ny baiboly no tenin'Andriamanitra, ny hevitra rehetra zay manohitra ny baiboly de manohitra ny tenin'ilay Andriamanitra ao zany. Na hevitra ao zany, na hevitry ny razanao zany, na hevitry ny mpitondra eo aminao zany, na hevitry ny mpitondra fivavahana koa aza, fa mety misy anie ny hevitry ny mpitondra fivavahana manohitra ny soratra masina. Ary zany no tsara aloha ny andiniantsika ny amin'ny hoe ka ahoana marina aminy amin'ity baiboly ity moa tenin'Andriamanitra marina ve izy io? Hodinitsika ary ny baiboly amin'ny maha boky azy aloha, amin'ny maha boky azy fotsiny aloha no hodinitsika. Ny baiboly dia boky anankiray, saingy mizara roa izy, dia ny testamenta taloha na ny feniny fanekena taloha sy ny testamenta vaovao na fanekena vaovao. Ny ao amin'ny testamenta taloha dia misy boky azahoana hoe boky 7:30, ary ny ao amin'ny testamenta vaovao dia misy 7:20. Ny fikambananareo zany dia 4:90. Ka anankiray amin'ny maha boky azy fotsiny aloha jerentsika. Boky anankiray zany izy io, saingy zao boky natambatra ho iray, fa boky 4:90 no natambatra ho iray. Karazana biblioteka izy ray zany, saingy natao boky anankiray. Ny zavatra tsara marina ihany koa aloha ny amin'ny boky zay zany ny fijeritsika azy ivelany aloha. Boky anankiray mizara anankiroa lehibe, testamenta taloha sy testamenta vaovao. Eto koa nefa dia tsara marina fa ny boky matetika dia olona anankiray ny nanoratra azy, fa ny baiboly kosa ny mpanoratra azy de tsy olona anankiray akory nanoratra azy. Araky ny filazan'ny mpandinika sy ny fahitana azy de mihoatra ny 700 fara fahakeliny ny olona nanoratra an'io baiboly io. Ary ny zavatra mahagaga itsika manko zao ohatra hoe anoratra tantara, de olona mpahay tantara daholo no manoratra le boky. Ao anatin'ilay boky de olona mpahay tantara ohatra hoe anoratra bokina siansa de ze olona siantifika daholo no ao. Fa ny olona nanoratra ty baiboly ity kosa dia mahagaga satria karazan'olona maro no nanoratra azy.
Isan'ireny ny olon-dalàna tahaka ny Mosesy. Ny Mosesy dia nitezainy zanakavavy ny mpanjaka ny Egyptianina ary tena nampianarina ny fahalalana rehetra satria tokony handiny fanjakana ny Farao ny Mosesy. Ka nampianarina ny fahalalana rehetra tany Egypta izy nandritry ny 400 taona. Olona ambony zany, olona manam-pahaizana zany, olon-dalàna zany. Misy koa nanoratra azy mpanjaka lehibe tahaka andry Solomon zany, tahaka andry Davida zany, olona mpanjaka ambony. Misy koa olona général mpitaritafitra tahaka ny Joshua zany, olona ambony ane zany. Misy koa mazava loatra mpaminany tahaka andry Isaia, mpaminany zany, manana ny maha izy azy zany. Misy mpisorona tahaka andry Ezra zany, mpisorona izy. Misy mpianatry ny tompo tahaka andry Jaune zany, tahaka andry Petery zany. Misy filôzôfa tahaka ny Paul zany. Paul dia filôzôfy izy, ary raha mamaky ny soratra ny soratany sika dia hita mihitsy ny maha filôzôfa azy. Misy dokotera tahaka ny Lioka zany, mpanoratra tantara izy no dokotera. Misy nefa olona tsotra de tsotra, olona tsotra tahaka ny Marka zany, olona tsotra. Misy olona mpiandry sy mpitiaviavy tahaka andry Amosa zany. Zany hoe karazan'olona marobe no nanoratra io baiboly io. Asa anao ahoana re raha ohatra ka hoe boky nosoratan'ny mpanao tantara, ny poety, ny mpanao matematika, ny mpanao politika, ka olona 400 samihafa toerana, samihafa faripahaizana no atambatra ny boky nosoratany. Mba ho boky tokony manao ahoana re zany boky zany. Kanefa ny mahagaga am'ty boky ity de zao azo natambatra ho boky anankiray, ny boky nosoratan'izy ireo. Ny anankiray koa de zao ny fotoana nanoratany ny baiboly. Raha mamaky ny baiboly sika ka mijery ny Genesisy, ny fotoana nanoratana ny Genesisy sy ny fotoana nanoratana ny Apokalipsy zay boky farany eo amin'ny baiboly, dia ho gaga isika fa farafahakeliny dia 500 taona no elanelan'ny fotoana nanoratana ny Genesisy sy ny Apokalipsy. Zany hoe ny boky ny baiboly manontolo dia tao anatiny 500 taona vao nitambatra ho boky anankiray ireo boky ireo. Fa boky nisoratana tamin'ny fotoana samihafa de tany fotsiny le zavatra nisoratana tany, samy nanoratra tany ny mpanoratra, nefa aty aorina mahagaga fa tafatambatra ho boky anankiray io baiboly zay eo ampelantanantsika. Zavatra mahagaga zany zavatra zany. Ny anankiray koa de ty ny teny nanoratana ny baiboly hatrany am-pendohana. Ny testamenta taloha dia amin'ny ankapobeny dia teny hebreo no nanoratana azy. Teny hebreo no nanoratana azy amin'ny ankapobeny. Ary ny testamenta vaovao dia teny grika. Ary eto aho dia mba nazava kely ny am'ireo boky zay atao hoe boky apokrifa. Satria ny boky ny testamenta taloha dia soratana tamin'ny teny hebreo. Fa teo amin'ny taonjato fahatelo talohan'i Jesosy Tompo dia nadika tamin'ny teny grika io baiboly amin'ny teny hebreo io. Ary tamin'izany nandikana azy ho amin'ny teny grika izany no nidirany boky apokrifa zay mbola hitanao any amin'ny traduction œcuménique de la Bible TOB. Ka noho ny tonga ny réforme mazava loatra
ny réformateur de nilaza hoe tsy original amin'ny teny hebreo ny boky apôkrifa, ary noho izany dia iverina amin'ny original tsika, dia izany no nanesorana ny boky apôkrifa tsy ho ao amin'ny baiboly protestanta. Tantara ihany no ambarako aminareo, satria mety misy aminareo ilaza hoe fa ahoana ary nga misy baiboly samihafa. Ny antony tsy ahitana ny boky apôkrifa ao amin'ny baiboly protestanta de satria teo amin'ny taonjato fa 910 rehefa tonga ny réforme dia ny réformateur sahala amin'ny Calvin mba amin'ny Luther zany dia tsy nanaiky ny ampidirana ny boky apôkrifa ho isan'ny original satria tsy tamin'ny teny hebreo ireo boky apôkrifa reo fa tamin'ny teny grika. Ka nanoratana ny baiboly zany amin'ny ankapobeny dia ny teny hebreo ny testamenta taloha ary teny grika ny testamenta vaovao. Ahoana no azontsika amintinana ny ambaran'ny baiboly manontolo? Ny testamenta taloha de azo fitinina am'izao feheza teny tsotra zao hoe ho avy ny mpamonjy. Izay no azontsika amintinana ny testamenta taloha. Mbola ho azavaitsika aorina ny anton'izany. Ny testamenta vaovao kosa dia azontsika fitinina amin'ny hoe tonga ny mpamonjy. Ny testamenta taloha ho fitinitsika hoe ho avy ny mpamonjy, ny antony de satria izao: raha ny baiboly manontolo ny jerena de noforonina ho mpanjaka ny zavaboary ny olombelona, ary natao iaina teo anilan'Andriamanitra izy, tafasaraka tamin'Andriamanitra nefa izy noho ny fidirany fahotana teo amin'ny fiainany, ary dia mila mpamonjy izy hampiavana azy indray amin'ilay Andriamanitra zay nisarahany noho ny fahotana. Ary zany lazantsika ny hoe fitinina amin'ny hoe ho avy ny mpamonjy ny testamenta taloha. Fa ny testamenta vaovao kosa dia manambara ny hoe tonga ilay mpamonjy hampiavana indray ny olona amin'ilay mpamorona azy. Koa raha ijery ny testamenta taloha isika dia ireto no zava-dehibe azontsika amintinana ny voalaza ao. Ny andohany zao tontolo zao, ny nidiran'ny fahotana, ny momba ny safidrano, ny tilikambo ny Babela, ny entsona any Abrahama ary ny tantarany zanak'Israely. Izay no azontsika amintinana ny testamenta taloha. Ary eto dia tsara sahady ny manambara fa ny tantarany zanak'Israely dia tandindony ny tantarany fiangonana aty aorina, satria ilay Mosesy zay nanavitra ny zanak'Israely dia tandindony Jesosy Kristy tompo zay tonga aty aorina. Ka ny zavabaventy zay voalaza ao anatiny zany, anaty zany testamenta aloha zany, raha milaza ny androany zao tontolo zao sika de mazava loatra fa Edena ny titsika no voalaza am'izany sy ny fiainan-tsambatra tao Edena. De mijery ny nidiran'ny fahotana sika dia azo tsika ao an-tsaina am'izany ihany koa ny hoe ny tany Egypta nandevozina tany ny olona rehefa avy eo, nafana izy, tonga teo amin'ny tendrombohitra anankiray tao hoe Sinay de nomena ny lalàna, ny tantarany zanak'Israely zany taorinany safidrano sy ny tilikambo ny Babela, dia hitatsika ny fiainany zanak'Israely tao amin'ny tany Kanana, ny nalasanany Obabo, ny verenany indray, ny namerenana azy tany Jerosalema indray, ary hatramin'ny fotoana izay tongavan'ny mpamonjy dia Jesosy tompo izany. Raha ny testamenta vaovao kosa no jerentsika de ho hitatsika ao anatin'izany ny fahatongavan'ny mpamonjy, nahaterahany, ny asa nataony teto tany, ny toroteny, nanasitrana marary, nanao fahagagana samihafa, novonoiny izy, nitsangana tamin'ny maty izy, dia najoro ny fiangonany, ary dia mazava loatra fa ireo tenin'Andriamanitra amin'ny testamenta vaovao reo no mamey izany rehetra izany.
no ireo zava-dehibe eo amin'ny baiboly reo ary de azo lazaina fa ny testamenta taloha dia mifototra amin'ny lalàna tao amin'ny tendrombohitra Sinay, fa ny testamenta vaovao kosa dia mifototra amin'ny Kalvary, dia ny famonjeny Jesosy Kristy tompo. Azo lazaina ary fa ny testamenta taloha dia tsy hafa akory fa fototra iorena ny testamenta vaovao, ary avy amin'izany no tsy maintsy andiniantsika ny maha Kristy any Kristy. No hitantsika aoriana ny amin'izany tsy maintsy anorenantsika ny fahalalana any Kristy amin'ny testamenta taloha. Ka raha izany ary, ahoana ny profo azotsika milaza fa tsy tantara fotsiny io baiboly io fa tena tenin'Andriamanitra marina izy. Marina fa ny mpaminany rehetra zay niteny dia nilaza hoe izao no lazainy Jehova. Zany hoe ny mpaminany dia nanamarina fa ny teny zay nambarany izy ireo dia teny nambarany Jehova. Ny faharoa anankiray zay mahaboky mahagaga n'ity baiboly ity dia zao, efa nilazainantsika hoe ahoana ny mpanoratra maro be samihafa niaina tamin'ny fotoana samihafa no samy nanoratra kanefa dia afaka nakambana ho iray ny boky zay nisoratany. Mahagaga zany, ary mbola maharitra mandraka zao tsika miteny zao izany boky izany. Raha dinihina manko ty baiboly ity, raha ny taona niainany Mosesy dia tokony ho tany 550 taona talohan'i Jesosy tompo no tokony ho nanomezana ny lalàna, ary tam'izany zany nanoratana ny lalàna. Ary nahoana mbola maharitra mandraka androany zany hoe raha ohatra ne ka jery am'izao tontona de efa tokony ho 530 taona ane zany zao e ny teny voalaza ato amin'ity baiboly ity e. Kanefa nahoana ny mbola maharitra mandraka zao tsika miteny zao izany baiboly izany, ary mbola tanteraka ny tenin'ny tompo hoe ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ary zany mahazotsika milaza fa ity tenin'Andriamanitra ity dia Andriamanitra no nampanoratra azy, nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra izy, ary ny baiboly dia manamafy izany. Ny fanahy masina zay nampanoratra ny Paoly dia nilaza hoe ny teny rehetra ao dia nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Timothy 2:7-9. Ary ny mpanoatra ny Hebreo dia nilaza hoe rehefa nampitenenin'Andriamanitra fahiny ny mpaminany, zany hoe tany aloha zany ny mpaminany zay nanoratra ny boky ny mpaminany rehetra reo dia nampitenenin'Andriamanitra, fa am'izao andro faran'izao kosa no nampitenenany tamitsika ny zanany dia Jesosy Kristy tompo izany. Ary Jesosy dia nanamafy fa hoe tsy maintsy tanteraka zay rehetra nanoratanahy ao amin'ny voalazan'ny Mosesy sy ny lalàn'ny Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Izany hoe ny soratra masina manontolo, ny baiboly manontolo dia manamafy fa tenin'Andriamanitra ny baiboly. Ary satria tenin'Andriamanitra ny baiboly dia ny baiboly no tsy maintsy jerentsika mba hahafantarantsika marina any Jesosy. Inona ary no antony nanoratana azy? Inona no antony nanoratana azy? Mazava loatra ny mpandinika ny soratra masina rehetra dia miaraka manaiky fa ity teny ity, teny nataon'i Jesosy ity no azo anambarana ny votoatin'ny baiboly manontolo. Jaona 3:7-9, ny kristianina rehetra manerana izao tontolo zao dia saiky mahay tsy anjery amin'ny tenin-drazany farafaratsiny io teny io hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very za rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Noho izany ny antony nanoratana ny baiboly ilazanany amin'i Jesosy dia hitoriana ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo zao zay mikatsaka ny hananan'ny olona fiainana mandrakizay. Ary izany no nahatonga ny filazantsara ho filazana tsara satria manambara famonjena.
hoy Jaona raha milaza zany izy hoe voasoratra izao mba hinonareo fa Jesosy ny Kristy ary mba hananana nareo fiainana ao aminy raha mino. Ny anankiray koa dia izao, tsy ny hanananao fiainana mandrakizay ihany fa ny ahitanao ny fitahian'Andriamanitra. Tsy izao fahoriana izao anie no tian'Andriamanitra ho ny ainantsika. Tsarovy fa Edena no nokendren'Andriamanitra ho ny ainan'ny olona, nametrahan'ny olona. Efa vonona ho an'ny olona daholo ny zavatra rehetra vao nataon'Andriamanitra i Adama. Ary porofo zany fa tian'Andriamanitra hiadana, tian'Andriamanitra ho sambatra ny olona satria no areny raha teo ho endriny teto amin'izao tontolo izao. Ary noho izany, raha mamaky ny Deutéronomie 7:20 ianao dia ahita hoe raha miaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka. Ny antony nanomezan'Andriamanitra ny teniny zany dia ho lalam-pitahiana hizoran'izay rehetra mankatoa, fa te hitahy antsika Andriamanitra. Ary ny anankiray dia ny ahafantarantsika an Jesosy. Efa nambarako tany aloha ny tenin Jesosy hoe dinionareo ny soratra masina fa ireny no manambarahy. Ary i Filipo dia nilaza tamin'ny Natanaela hoe efa hitanay ilay nisoratany Mosesy sy ny mpaminany dia Jesosy avy any Nazareta. Zany hoe reo zavatra telo lehibe ireo no tsara ho fantarina raha mamaky ny baiboly ianao. Hanananao fiainana mandrakizay. Le fiainana mandrakizay anefa dia ao am Jesosy. Ary noho izany ny ahafantaranao an Jesosy mba haizanao miara-miaina aminy tsaratsara koa. Satria arakaraky ny ahafantaranao ny olona anankiray, arakaraky ny ahafantaranao ny olona anankiray no hahaizanao miara-miaina aminy. Raha fantatra hoe pasteur izy dia hafa ny fomba fiarahana miaina aminy zany. Raha fantatra hoe dokotera izy dia misy tahaka an'izany, arakaraky ny ahalalànao an Jesosy no ahaizanao miara-miaina aminy. Noho izany aoka hiara-mandinika ny tenin'Andriamanitra sika amin'ny avy mba hahafantaranao ny am Jesosy, mba hitombonao amin'ny fahalalàna azy. Ary dia voninahitra Andriamanitra ny fahatsarany ny fifandraisanao amin'ilay ny rahin'Andriamanitra hiara-miaina aminao isan'andro.